dia mihinana avy hatrany ny tolalao ny fitenenana. Saotra indrindra tompoko, mbola arivavaka isika. Mankasitraka anao izay Jesosy raha nomenao izao fotoana izao iarahana eto. Mamy loatra izao, avy ianao hatreo ny fotoana rehetra, hatramin'ny fanombohana ka hatramin'ny fiafarana. Handray anao izay Jesosy. Voatapitra ity fotoanan'izao maty voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Faly miarabantsika tsy hakanavaka amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina tompoko, ary dia mideran'Andriamanitra tokoa isika amin'izao fahatanterahany fotoana izao. Jesosy no eto anivontsika, Jesosy no miaraka amintsika eto, ka dia samy hahita azy ane isika, samy handreny feony ane isika, satria ny ao amin'ny Apokalipsy tokoa no teny faneva izay noraisina, ka dia ny sofintsika ane ho sofina malady, araky ny tenin Jesosy tamin'ireo fiangonana 7 tany Azia, ka ho sokafantsika ny fotsika, sokafantsika ny masom-panahintsika andre izay tiany ambara amintsika. Mankasitraka antsika rehetra izay manatrika ny fotoana, dia mankasitraka anareo fa Jesosy no ampandrosoanareo atokantranonareo amin'ny alalan'izao fotoana izao tompoko, dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Manolo-pahindrena, mananatra nilaza famonjena sy lovatsy olo. Miaraka hivavaka atsika. Ry Jesosy Kristy Tompo, mivory amin'izao amin'ny alalan'izao Zoom izao zahay, hiaraka hivavaka, hiantso ny anaranao, hiderana kalazanao, ary indrindra koa anamparitaka ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra. Na dia ora ny programanay olombelona, dia izao no tanteraka, dia isaorana ianao ny fampianaranao anay, manaiky ny fandaminan'ny tany, manaiky ny fandaminana koa raha mivory eto izay andreny teninao dia mitenena aminay, mampianara aminay araka ny fombanao, mamindrafo aminay mpanota Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika dia ao amin'ny Apokalipsy. Boky Apokalipsy toko 2, ny 5. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tsarovy izay ny toeranao fony mbola tsy lavo, dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka sy anao. Ry Ray Masina mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery an'ity tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ity tsika, dia tenin'Andriamanitra nofidiana ho fanevana izao fiarahantsika mivavaka izao. Raha vao mijery ny bokin'ny Apokalipsy dia ny ao an-tsaina manjakariva dia hoe ny zavatra mampitahotra, ny zavatra mampihorohoro. Kanefa ity bokin'ny Apokalipsy dia raha oharitsika amin'ny hoe ny peratra, ny Baiboly manontolo, ny filazantsara, dia sahala amin'ilay ilay vato soa eo amin'ilay peratra ity bokin'ny Apokalipsy ity. Ary ny zavatsara izay koa dia hoe ny zava-miafina ao amin'ny Kristy, ny fanambarana ny zava-miafina amin'ny Kristy, izany hoe ny fanambarany Jesosy ny amin'ny zava-miafina dia ny amin'ny famonjena, ny amin'ny fahatanterahany ny famonjena ho antsika. Ny anjarantsika eto ity dia ray amin'ireo soratra ho an'ny fiangonana 7, ray amin'ireo fiangonana 7 ireo. Ary ny tanjona koa
eto amin'ity boky ity indrindra fa amin'ity anjarantsika eto ity dia ny hoe ny hamelombelona ny fanantenana velona tao amin'ny fiangonana izay nanoratana tamin'izany fotoana izany. Ny fiangonana kristianina ary koa sahaza koa amin'ny fiangonana kristianina rehetra ao amin'izao fotoana izao na ny maneran-tany na tamin'izany na amin'izao zany. Izany fanantenana velona amin'ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy ny amin'ny voninahitra dia ny fampiarezana ny reto fiangonana fito reto. Raha ho antsika fifoazana vao mijery an'izany teksta izany dia hoe ny mahafinaritra manjakariva dia le hoe ity fibebahana ity. Raha miresaka tamin'ny tanora, miresaka tamin'ny tanora ho voatselatsela teo dia nametsaka fanontaniana ohatran'izao izy hoe tsika ve hoy izy tsy maintsy mitorina ity fibebahana ity satria raha efa novidian'i Jesosy tamin'ny rano sika efa azo zany ny famonjena. Koa maninona no mbola hoe mibebaka manjakariva isika? Koa maninona mbola hoe mibebaka manjakariva isika? Ahoana no atahorana ny hoe ny haminjana indray zany anjaranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany raha toa ka tsy mibebaka ianao? Kanefa ahoana moa ozy izy ny ary amin'ny mpitoroteny ary dia ny hoe zava inona moa filazana anazy? Zava-baovao isa-maraina ny famindrampon'Andriamanitra. Koa raha zava-baovao isa-maraina ny famindrampony dia zany hoe isan'andro koa zany ianao no mila mibebaka. Isan'andro koa zany ianao no mila fihavanana amin'Andriamanitra. Isan'andro ianao no mila mandray an'izany famindrampoana izay efa nomeny ianao zany. Kanefa mila tazomina, mila hiainana izany famelan-keloka izany. Mila hiainana izany famindrampony izay omena antsika izany. Satria raha mijerina any amin'ny epistiliny Jaona isika dia ambarany epistiliny Jaona hoe Jaona voalohany arivo hoe tsy misy marina isika na dia ray aza. Tsy misy marina isika na dia ray aza. Ary raha milaza antsika hoe tsy marina isika dia mampandanga an'Andriamanitra. Koa rariny izao teny izao izay nilazaina tamin'ny fiangonana izay azo ny fanenjehana mafy, azo ny korotana, azo ny fitebiteby eo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy ka misy ny mihemotra, misy ny miverin-dalana dia tonga zao teny fampaherezana zao, tonga zao teny fananarana zao mba hiverenany ao amin'ilay fitiavana voalohany, hiverenan-dalana indray amin'ny lalana mahizy dia ny hoe ny fibebahana izany. Fibebahana satria nahoana? Tsy tanteraka. Fibebahana satria nahoana? Malemy. Fibebahana satria nahoana? Mbola eto ao amin'izao tany izao. Rehefa misy olona anankiray mifoha, fa misy olona anankiray mandray an'i Jesosy dia ny zavatra anontaniany rehefa miresaka, rehefa midinika dia hoe inona no sao dia mifanohitra amin'ny sisapon'Andriamanitra izao? Maro ny kristianina, maro ny mpiomana tamin'izy voaniditra, maro ny mpiandry dia zao ny fanontaniany, sao dia tsy isak'Andriamanitra izao? Sao dia tsy isak'Andriamanitra izao? Ary matahotra ny hanota, matahotra ny zavatra rehetra, tsy hoe ny zavatra rehetra natahorana fa hoe matahotra ny hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sisapon'Andriamanitra. Fa rehefa elaela ny olona, rehefa elaela ny kristianina dia blasé, matevi-koditra ohatsa ny voay ka manao ny ota ho tsy ota. Eny manamarina ny fahalemeny aza amin'ny soratra masina. Blasphème izany dia ny fampiasana ny soratra masina amin'ny fahalemenao. Tsy maninona io? Jesosy mijery ny foko, mahalala ny ao am-potsiny anefa ny fitondran-tena tsy marina, tsy mahitsy. Anefa ny fomba fiainana, feny fahankalana, tsy fankatiavana, fialonana, fifandrafiana, fanaratsiana. Eny fa na dia ao amin'ny fiarahamonina aza, noho ny hena maso, tsy manahy io manao dombera kely etsy, manao fetifety kely etsy, mifaly amin'izao tontolo izao, manalavitra ny hazo fijalian'i Jesosy. Hoy ilay pastora anankiray zay, ahoana hoy izy no ahafahako hifalifaly tafahoatra raha vao mijery ny hazo fijalian'i Kristy aho dia latsaka.
raha vao mibanjina ny Jesosy vao omby tao amin'ny hazo fijaliana aho dia potsaka, tsy mahatsaka akory aho, mahita ny fahamasinany sy ny fahamarinany kanefa nifidy aho mpanota. Koa izaho zay mpanota izao no antsony andray hiverina amin'ilay fitiavana voalohany mba tsy ho afinja ny fanaovan-tsinao. Zany hoe tsy ho avy amiko no avy aminao ny fitsaran'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia marina sy masina ary tsy azo fijazovaziana ny fahamasinany, tsy azo fijazovaziana ny fahamarinany. Moa hitarejetra va izy ho anao zay no heverina natao ho tsinitsinina kanefa nofidiany tao anatin'ny faharatsiana. Koa ianao zay nofidiany io no maniratsira azy, no mampiarafy azy, dia hanantena inona isika? Hitarejetra va izy hamindra ny fanaovan-jerotsika? Kanefa zao teny zao ry havana dia ho fampaherezana, fitaomana, ho fiainana natanteraka amin'Andriamanitra, mba tsy hisaraka aminy hiazona zany atao hoe fitiavana voalohany zany. De toy ny tam'le andro nahatsa ny fohazanao, toy ny tam'le andro nahatsapanao ny fitiavana, ka tsy ho ao amin'izao toerana zay misy antsika izao, zay sahy manota, zay sahy miziriziry amin'ny faharatsiana, sahy manamarina ny fahalementsika eny amin'ny soratsa masina aza, ka tao maisika hibebaka, tao maisika handohalika eo am-pody sy ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hijery sy hibanjina an'izany fahamasinana sy ny fahamarinana, hibanjina an'izany fanolorany ny ainy zany ho ahy sy ho anao. Koa raha mibanjina an'izany sika tsy ho sahy hanota, hiaina ny fibebahana, satria nahoana? Malemy isika ary tsy misy zavatra azo sika atao afa-tsy ny mangataka ny famindram-pony, tsisy zavatra azo sika atao afa-tsy mangataka ny fiazonana atsika an'izany finoana zay fanomena atsika izany, mba haharitra isika, haharitra amin'ny faharetana, haharitra amin'ny fakapanahy, haharitra ny zavatra rehetra, mba ho mpandresy amin'ny andro farany. Ry hava malala ho zany teny ato amin'ny apokalipsy izany no teny zaraina antsika, hanairana antsika koa mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany, hanairana antsika koa mba tsy hiala ao amin'ny Jesosy, satria izy rehefa nandatsaka ny rano ho antsika, koa na dia mafy aza ny zavatra manjo eto amin'ity tany ty, tsy ho azo ny fakapanahy tsika, tsy ho azo ny fahatafitohinana atsika, tsy ho azo ny zao tontolo zao, satria Jesosy efa nandresiny zao tontolo zao. Koa zay mpanaradia azy koa tsy maintsy handresiny zao tontolo zao, tsy maninana ho halan'ny zao tontolo zao tsika, satria Jesosy zay efa nofiditsika de efa halan'ny zao tontolo zao talohany, tsy tsika no halan'ny zao tontolo zao fa Jesosy zay efa nandresy an'izao tontolo zao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy samy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie fahasoavan'ny Jesosy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana masina. Amen. Ry Jesosy masoandrona ny aizy ny fo, lasa toko fa tonga ty anatina izao mazava lehibe. Na pastor Edmond fitenenana tompoko. Ya, voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra isika raha tanteraka indray ity fotoana zay efa nomanintsika eo anantsika mpianakavy eto anivon'ny fifilafilevana. Manaraka izany dia efa miarabantsika mpianakavy finoana eto anivon'ny filevana fifila amin'izao fotoana izao, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, misy tokantrano kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa dia mahafinaritra ny fihaonana tahaka izao, mampahery ary inoako fa hitondra fifaliana sy fampiherezana ho antsika, indrindra fa amin'izao andro sarotra izao dia ny tenin'Andriamanitra, ny fotoana tahaka izao dia fitaovana anankiray izay entin'Andriamanitra ampahery antsika amin'ny alalan'ny fotoana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra
izay efa nentin'ny ray aman-dreny teo izay mbola ho avy ihany koa dia tena toy ny ranonorana izany ka avotony tany, avotony fontsika tsiraray avy itombontsika amin'ny finoana, itombontsika amin'ny fahalalana tsara ilay tiantsika sy mitsangana ho antsika. Manaraka izany dia misaotra ny komity ny fifindra-pilevantsika manatontosa mandrindra izao fotoana izao ary taratra ao anatin'izany tokoa fa tsy matoritory ny fifoazana. Ary ny teny izay hozaraina moa dia manambara izany koa fa ny fifoazana dia akapoky ny fiangonana. Ka raha ny fifoazana tokoa no matoritory nefa dia hita fa mitsangana mifoha manatontosa izao fotoana izao ary dia tena zava-dehibe tokoa izany. Ary dia misaotra ny ray aman-dreny Dr Lalao sy ny komity tarihany isika rehetra mikarakara manatontosa izao fotoana izao. Dia misaotra ny ray aman-dreny pastora Edy Randriamalala koa isika izay namokatra ny fotoana sy ireo havantsika mbola anatanteraka araka ny voalazan'ny Dr Lalao teo ihany dia mikambanana ny fisaorana sy mpakasitrahana antsika rehetra. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy antsika tsara avy. Tahina tompoko. Hira 550. Uri Jesosy nifaly ny foko raha tsy lavitrana gamba indrindra leaho ary ny fonamina. Mampandroso ny ray aman-dreny pastora ho amin'ny fampianarana tompoko. Miaraka vavaka atsika. Vavaka atsika. So eny Jesosy Kristy tompo raha hiditra amin'ny fampianarana zay dia mbola miandrandranao, mangataka ny famoram-ponao, mangataka ny famelanao ny helokay ary indrindra hampangina ny feo hafa rehetra zay tsy avy aminao. Mba ho izay avy aminao rerany no ranesinay sy iainanay. Mitenena aminay ry Jesosy Kristy tompo araka ny fombanao. Amen. Misy ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Efesiana 5:5-10 asa raha mba hainareo zany mba vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ary. Anaran'i Jesosy, izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Amen. Amen. Misaotra ny Madame Sofia Bazolia tsika namaky azy noveriko fa hoe hainy fifoazana rehetra tsy anjery le izy dia vao niteny ao dia tonga dia saika hoe hiteny daholo. Ny titran'ny fampianarana androany manko dia hoe ny fiantsoana amin'ny fifoazam-panahy ao amin'ny Kristy. Renareo ve amin'izao volume ako zao? Eny tompoko. Oui, on entend. Ny tompoko. Misaotra tompo. Ny fiantsoana amin'ny fifoazam-panahy ao amin'ny Kristy Jesosy. Fiantsoana, fifoazana na ny fahafatesana ny fanahy masina. Io zany no resantsika amin'izao texte amin'izao fampianarana zao indrindra miainga amin'ilay vakiteny izay novaketsika teo. Ny mahagaga amin'ny izao fiainana iainantsika zao, amin'izao tontolo iainantsika zao dia misy norma apetsaky ny zao iainana sy amolavolana antsika. Misy norma. Ka na io norma io zany dia mampiova ny fomba fijery. Mampiova ny fomba fijery lasa ho normal ny tsy normal.
misy zavatra anankiray fotsiny zao isariako ny saitsika dia raha mijery ny globe izay anaovany zareo ny sariny zao tontolo zao dia kely de kely Afrika nefa raha ny tena izy ngeza be Afrika noho ny ireo firenena zay aseho ngeza hany ka na dia ny toetsain'ny Afrikanina zany de efa mihevitra sahady hoe kely kanefa ny harena kibony tany ao amin'izao tontolo zao dia tsanjahana any avokoa ny akamaroany 2 tiers zany kanefa rehefa miverina ny volany dia ny kely fotsiny no miditra ho any Afrika hany ka ny saitsika zany ny tontolo iainantsika mihitsy no efa amboarina ho sala am'izany eny fa na dia ny fiarahamonina eto amin'ity la Frantsa ity aza dia ny norma eto zany dia ny hoe araka ny fieveran'ny olona tsy mba araka ny fampianarana na araka ny soratra masina zay ny anarantsika sy ampianarana ny Saloma fa norma hafa zay mitaona sy mitaonanao hanalavitra an'Andriamanitra raha jerevanao fotsiny ny fitaizana misy eto raha vao mitondra tomobile isika dia manana tendance ny mpitondra fiara handeha amin'ny voie de gauche tsy vitany handeha amin'ny voie de gauche fa tsy mahatanty ny couper-ny olona fa tsy maintsy hanendrika zany hoe fifaninanana fa tsy mba misy fifandeferana na hoe fiainana ny fifankatiavana no misy fa karazana hoe fanitsakitsahana sy fanambaniana ny hafa ny any amin'ny sekoly vao miditra ny sekoly CP ny zanakanao dia ny zavatra ampianarina azy voalohany dia hoe izao no droit-nao mahazo manao an'izao anao mahazo manao an'izao anao mahazo manao an'izao anao tsy mba misy fampianarana ny hoe fanajana tsy misy ny fampianarana hoe fifankatiavana tsy misy fampianarana hoe misy Andriamanitra fa fahotana eto amin'ny firenena zay misy atsika ny filazana ny hoe misy Andriamanitra zany dia mitaona antsika any amin'ny Genesis ny nidirany fahafatesana dia ny tsy fienoana ny tenin'Andriamanitra ny nidirany fahafatesana dia ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra zavatra iainantsika ao amin'izao tontolo izao zany dia ny hoe ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra fa finoana ny tenanao rery hany niditra tamin'ny fahotana i Adama sy Eva niditra tafalatsaka tanatin'ny fahotana ireo ka nisy ny tsy ny haino ny tenin'Andriamanitra ny olona tsy nanana fahatokiana amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona ka sahaza lay miteny milaza hoe mivoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy noho ny fahapotsahana noho ny fahafatesana noho ny dirany ota tao amin'izao tontolo zao no mbola nahatonga an'Andriamanitra hiantso an'izao tontolo zao ho amin'ny famonjena antsoin'Andriamanitra izao tontolo zao ho amin'ny famonjena ho amin'ny fanavotana tsy iza io antsoina io fa izaho sy ianao tsy iza io zao antsoina io fa izao tontolo zao mihitsy mba hahalala indray mba hiverina hahalala indray ny fitiavan'Andriamanitra hiverina halala indray ny sitrapon'Andriamanitra io no iantsona an'izao tontolo zao zany hoe lay izao tontolo zao na zay nandova an'ilay fahotana nandova ny ota ny saraka tamin'Andriamanitra iny no mbola antsony indray ho amin'ny famonjena antsony indray ho amin'ny fanavotana mary ny fomba fiantsony amin'ny alalan'ny teniny zany amin'ny alalan'ny soratra zany amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa zany dia miteny ao amin'ny tsiraray Andriamanitra mampianatra ny tsiraray Andriamanitra mety ho avy ao anaty io ho fiantsonana io mety ho avy any ivelany io ho fiantsonana io zay mampafantatsanao fa misy izy ary izy ny tompony fahefana rehetra izy no manana ny hery sy ny fahefana eo amin'izao tontolo zao sika indraindray
rehefa isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra tsy mahatsapa hoe izy no ny asa, fa amin'ny andro fahoriana na amin'ny hetahetanao no hitolohanao ambavaka aminy, angatanao famindram-pony aminy. Fa rehefa azonao mivalimbavaka de hoe tena mafy be ihany le révision nataoko iny ka rariny ihany raha nahazonao tsara. Ny asa rehefa mahazo promotion any amin'ny fiasana salam'izany valiny effortny 20 taona ny anarako ty, fa tsy misy mahatsapa ny hoe anefa ianao tam'le nangataka anazy iny de nahatsapa hoe tsy misy zavatra hainao raha tsy misy. Io ry havana no mbola hoe iantsoa an'izao amin'ny endrika maro samihafa miantsoa Andriamanitra. Na ny masoandro miposaka eo fotsiny de efa iantsoan'Andriamanitra anao halala ny heriny sy ny voninahiny. Na dia ilay radio feony filazantsara na ny toriteny renao ombeny io de fiasany de hamonjy anao lakilosy miantso anao hahalala azy zany. Ary zany koa ne mbola tsy mahalany ringana antsika, zany no tsy mahalany ringana antsika zao, fa mbola tiantsika izy, mbola mamindra fo amintsika izy, maneho ny voninahiny amintsika izy amin'ny zavatra zay ataony isan'andro. Ka izy maro moa ny tsy tia, maro ny madinidiny sofina rehefa milaza ny ray aman-dreny mpifoazana zay iakinantsika eo miteny amin'ny lava dia maro ny marenina ny sofina ny lava foana, tsy hoe ny lava foana fa manambara ny fampaherezana, manambara ny fampianarana nataony zany ramatoa mamavola havana Zerimena zany, de ny hoe faty mandehandeha no hitany, faty mandehandeha, zany hoe zombie, velona fa mitsipozipozy, velona fa tsy ao ny sainy, velona satria nahoana tsy ao tsony lay endrik'Andriamanitra. Io zany le mahatonga le fatisana, io le lazaiko le genesista reny de hoe lay endrik'Andriamanitra zay maty sy simba tao amintsika no mahatonga atsika ho faty mandehandeha, mahatonga atsika ho zombie, mahatonga ny olona zay hita eny satria nahoana misaraka amin'Andriamanitra ary tsy manana firaisana amin'Andriamanitra, tsy misy fahalalana an'Andriamanitra, tsy misy fitiavana an'Andriamanitra. Mahalala ihany izy fa tsy miaina, mahafantatra ihany izy fa tsy mivelona am'izany tenin'Andriamanitra zany, tsy matoky ny tenin'Andriamanitra ka manao daniny amin'ny sitrapony, amin'ny filany nofo, ao amin'izao firehany zao fiainana izao, amin'ny tebiteby hany ka gejany iny ny ahiahy, gejany iny gejany tebiteby eto amin'ny izay fiainana izao ka tsy mahafantatra intsony, tsy manana fotoana intsony hiantsona an'Andriamanitra. Asa raha tsaroanareo ny ao amin'ny Luka 5:10 any de ny amin'ilay zanaka adala, amin'ilay zanaka adala. Inona moa ty zanaka adala ity ry havana? Io le nandalo teo le hoe le miaina an'izany atao hoe fahafatesana izany rehefa niverina tao amin'ny arainy izy. De ity teny ity no ambaraka eto de hoe toy le rainy rehefa niverina izy, indro ny zanako maty ka velona indray, maty ka velona indray, sahala natory ka nifoky indray. Ho azy sy ho anao zany ny fahavelomana de ny fandraisana indray koa ny fanahin'Andriamanitra, famerenana an'izany endrik'Andriamanitra zay simba sy very zany no hatonga atsika ho velona, hatonga atsika ho inona, ho olona. Tsy rehefa tsy ao ny fanahin'Andriamanitra dia biby zany. Miazakazaka, miala tsiny fa miazakazaka atsika fa na de satsy ara ny araka ela be eto de voafetra ny ina moa zany ny fotoanatsika eto ka malefa mamerina an'ilay endrik'Andriamanitra, rehefa mameritra ny endrik'Andriamanitra zay simba io tsika, de io no raisitsika tamin'ny alalan'ny batisa zany, tamin'ny alalan'ny batisa
no nandraisan'Andriamanitra antsika indray ho zanany nanomezana antsika ny fanahiny mba hitoetra ao amintsika lay fanahy nomeny io tsy ilay sahala amin'ilay tamin'ny andro taloha ny asa vetivety tamin'ireo reo olo mbo afidy na olo mbo ahositr'Andriamanitra zay hoe nanana nomena ny fanahiny Jehova tamin'ny fotoana ponctuel vetivety inatsika raha mpanjaka Saoly niala taminy koa ny fanahy natao ra Davida natao zay rehefa nirahina de tonga tamin'ny fanahin'Andriamanitra fa eto zany de homenanao mandrakariva satria efa vita ny asa-panavotany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ka io no nirahiny hoe haniraka ny fanahiny fahatanterahiny le voasoratra tao amin'ny Testamenta taloha zany de hoe ho mandrakariva ho mandrakizay ho eno amintsika mandrakariva ny fanahy masina de hoe ny fanahy de hitoetra ao amin'ny Mesia tsy mandalo intsony fa hoe tanteraka zany ary io fanahy no nirahiny ho aty amintsika hamerina indray an'ilay endrik'Andriamanitra hamono ilay fahafatesana zay no lovatsika ananatsika ny fiainana vaovao ka ny fiainana an'izany fiainam-baovao zany de fiainana anazy ao amin'ny batisa tsy Jesosy ry havana de ny dinany tao ankibony Maria ny dinany tao amin'ny le teny tonga anofo zay nateraky Maria Virgina no nahatonga anazy miombona nahatonga antsika indray hanana fihavanana amin'Andriamanitra ifombonany amin'ny mahaoloka nefa amin'ny maha-Andriamanitra anazy dia nandresy ny fahafatesana izy koa mpiombona aminy izao tontolo izao mpiombona aminy zay mino an'izany Jesosy zany mpiombona aminy ara-piara-mandresy aminy zay vita batisa rehetra zany zay mambra ny fiangonana rehetra zany de manana anjara amin'izany famonjena zany kanefa tsy maintsy miaina an'io fiaina ny fibebahany io tsy maintsy miaina ny fiainan'ny mahazanak'Andriamanitra satria ilay Jesosy zay natsofoka amintsika ilay Andriamanitra zay nanangana antsika ho zanany tao amin'io batisa io ry havana no tsy hoe mitakisa fa hoe tokony hanana fiainana mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tokony hanana fiainana mifanaraka amin'ny soratra masina isika na de tsika rery ihany ange de tokony hahafantatra tsika rery ihany de afaka mahafantatra hoe mivelona ny filazantsara ve aho mandeha araka ny sitrapon'ny Jesosy ve aho velona ato anatiko ve Kristy misy fanontaniana napetraka ny tenen'ilay ray aman-dreny anankiray zay amin'ny tanora tia fivavahana mazoto mitory-teny mazoto mitory isam-potoana kanefa koa zany mbola tiany zao fiainana izao mbola maninona moa zany mbola mibaly mbola manao ny daliny kibony amin'ny zao fiainana rehetra izao de kozy le ray aman-dreny hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny fiainana izao tontolo izao zay iainanao amin'ny andro alina ary ny fitoriana ny filazantsara fanambaranao an'izany filazantsara amin'ny andro atoandro ianao rery ihany itsika zany de tokony mahalala koa mizaha toetra eny fa na dia ny pastora eny fa na dia ny mpiandry eny fa na dia ny tenanao hoe araka ny soratra masina ve zany zavatra ambara zany araka ny soratra masina ve zany zavatra ataoko zany araka ny soratra masina ve nisy fampianarana eto amin'ny tandremana Limozy moa dia miezaka ny eo miantso pastora namana avy any ivelany hampianatra en ligne manaraotra an'izao fiboahana zao tonga ny avy any Madagasikara ny avy any Canada de izy le fampianaran'ilay pastora anankiray zay hoe matoa ozy rehefa tsy ahoana moa le nambarany anazy iny rehefa tsy mivavaka ianao izy alohany anaovanao azy de fantatranao zany fa zavatra tsy ratsy zany maninona ianao izy rehefa mivavaka rehefa misakafo maninona ianao rehefa tsotsotoka tsy mivavaka maninona ianao rehefa anao zavatra tsy mety rehetra io izy tsy mivavaka de hitanao zany fantatranao ihany zany fa tsy mety ny zavatra ataonao zany hoe tsy miaina hadininao tsy azonao zany ny fiantsoan'ny Jesosy ianao ao amin'ny fifoazam-panahy
dia ny fahavelomana zany fialana amin'ny fiainana taloha hidirana amin'ny fiainana vaovao dia ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anao. Koa raha zanak'Andriamanitra anao dia tsy maintsy zao no hita ahoana any amin'ny Galatiana 5:5 any, ireo zany no ahitanao hoe manana ny fanahin'Andriamanitra ianao na ny manana ny fanahiny mamitaka dia ny fanahin'ny Satana ka mahatonga antsika ho inona ho amboadia mitafy zanak'Ozy. Tsika rery ihany zany dia afaka mamaly, zaho sy ianao zany dia afaka mamaly hoe aha, araka ny soratra masina izao ataoko izao, araka ny mandeha araka ny soratra masina sy nahoana apetsako amin'ilay masin'Andriamanitra sy apetsako amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny fiainako rehetra, koa tsy sahy manao na inona aho raha tsy amin'ny anarany, ary raha zay ataoko rehetra dia ataoko ho amin'ny anarany tsy ho voninahitsy ny anarany rery ihany, fa tsy voninahitsy ny tenako, nahitako fahafinaretana amin'ny tenako, nahitako sitraka amin'ny hafina, fa mba ho inona ho ampandrosoana ny filazantsara manjakariva, hikatsaka manjakariva ny filazantsara. Io zany no raha foezitsika dia ny hoe ahoana hoe ny fiantsoana amin'ny fifahazam-panahy zany ry havana zao dia ny hoe antsoina itsika ho hiaina ny mahazanak'Andriamanitra satria efa maty indray mandeha, hitondra famonjena sy fanavotana, zavatra nitranga indray mandeha tamin'ny lasa mitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny fotoana fitira ho avy manontolo. Tapitra tompoko ny lerako. Amen. Misaotra indrindra ray aman-dreny pastora Randriamalala Edson dia sokatra tompoko ny fanontaniana mandritra ny 5 minitra. Mandroso tompoko. Fanontaniana iray tompoko. Mikasika an'ilay hoe araka ny soratra masina ve zao ataoko izao. Matetika zany rehefa mitondra tômôbila dia maimaika izay foana dia matetika ohatra n'ilay vitesy soratana ery hoe 110 na 130 dia ny fanontaniako zany hoe raha amin'ny alohan'ny andeha ohatra hoe andeha voyage zany dia vavaka hoe tahion'ny dia anay andeha lavitra nefa hatran'izay fakapanahy izay foana hoe mba ho tonga aloha fa ana dia mandeha andeha mafy dia ahoana tompoko ny amin'izay zany hoe dia tsy araka ny soratra masina ty satria tsy nandeha mafy loatra. Zay ny fanontaniako tompoko. Sisy rano kely aho aloha. Tena fakapanahy aty andafy ty. Fakapanahy aty andafy ty zany hoe ianao ihany no mahalala. Ianao ihany no mahalala satria mahalala fa tsy mety nataonao. Satria nahoana? Jerijery mampiasa Waze ianao, mijery Waze misy radara. Satria nahoana? Mitoditodika ianao mijery sao dia misy polisy na gendarme eny alohany dia hitanao zany fa mangalatsy ianao. Ianao ihany zany efa tsy tranquille. Dia ianao ihany no afaka mamaly azy amin'izay fa fantatsanao fa tsy manana fiandrianam-po ianao ampanaovana anazy. Tsy manana fiadanam-po fa misy stress. Dia angamba ataoko na hoe nivavaka ianao hoe mamindrafo amiko zao dia mitaona Jesosy hangalatra hiaraka aminao ianao zany fa dia anao zay. Bazibazy moa le hoe any fa tsy izay loatra fa hoe ny tsara indrindra dia hoe amboarina ny fotoana. Io koa manko mahatonga antsika ny mahatonga fakapanahy amin'ilay zavatra maro atao dia mila lamina ny programa zany rehefa anao ny asan'Andriamanitra. Mila lamina ny asan'Andriamanitra na amin'ny asa izay ataonao dia misy tantara anankiray ty amaliako anao amana tantara anankiray. Nisy ramatoa anankiray zay na misy fianakaviana anankiray namangy anay tamin'izany mbola tanora apetsaka tao amin'ny zokinay tany tany Severantany dia koropaka le zokinay vavy anankiray zay rehefa andeha hivavaka koropaka izy koropaka.
De tsy kaisa le kozinanay anakirena manganay teo de ozy izy hoe zao na vitenena le raha le kozina raha zokinay any zany. Rehefa maro anaka de mifoha amin'ny 5 maraina rehefa hivavaka. Zany hoe amboariny fotoana mba tsy ho tara atsika amin'ny fotoam-pivavahana rehetra. Amboarina koa mianatra koa tsika. Na de za koa ne tena ao anatin'ilay ohatrany rehefa miteny eto zany de mampianatra ny tenako koa ao amin'izany teny teneninao zany fa efa tena miezaka mihitsy aho zao manara-dalàna amin'ny 10 amby 100 mibebaka mafy aloha fa sarotra be. Misaotra tompo, misaotra anao aloha tonton ny teny an'izay teny zay mba tsy asahianay andeha mafy koa manaraka. Tara tompoko. Ny fanarahana ny Jesosy ry havana amin'izany fifoazana zany de ny hoe ny fatahora io zany tokony ho anatsika manjakariva de hoe mba tsy ho sahisahy na hoe blasé amin'ny fanaovana zavatra tsy mety fa handeha amin'ny fanetsentena manjakariva de hibanjina ny Jesosy. Atahotra ny ota. Io zany tena tsara. Hoe atahotra ny manota. Hoe rehefa hoe banjina ny Jesosy ianao mijery an'Andriamanitra ianao de hoe mangataka ny famoram-pony, mangataka ny famelany, mangataka ny fitariany, mba ho tena ho fenohy ny fanahy masina, mba ho toriteny velona ny fiainantsika eo amin'ny manodidina, ho toriteny velona ny fiainantsika eo amin'ny fiarahamonina. Ka na dia tsy miteny ary ianao de tokony fantatry ny olona hoe mahagaga teny hoe iny olona iny hafa ny fiainana. De amin'izay ianao afaka miteny hoe zaho zanak'Andriamanitra, zaho iny, zaho kristianina. Ko raha tahinika hoe manana fiainana mitovy amin'izao tontolo izao tsika, inona no mampiova antsika mahasamihafa antsika amin'izao ny zanaky ny fahaverezana? Inona no mahasamihafa antsika raha hoe mpandika lalàna tsika? Inona mahasamihafa antsika raha hoe tsy manana fanetsentena, tsy manana fandeferana antsika? Imagineo hoe mpiandry be iny ianao ety mifanompo amin'ny olona eny amin'ny autoroute eny, mifampiklaksona amin'ny olona eny amin'ny autoroute eny. Ahoana zany ry havana? Io zany ilaina hoe mila fitandremana manjakariva. Ho hiala eny an-trano ianao efa mivavaka. Eny an-trano ianao mivavaka, amboaro ao Jesosy io, amboaro ao, hatontony ny foko. De amin'izay ianao rehefa misy olona manao queue de poisson amin'ny tomobilinao de fitahiana teneninao, io iny Jesosy, arovy amin'ny loza izy fa mba tsy hoe olona anaram-borona no tenenitsika aminy. Satria nahoana? Zanak'Andriamanitra tsika, dia ny zavatra mivoaka ny vavantsika de ny fitahiana. Ny mahafinaritra ane de efa ampianarin'ny soratra masina antsika. Tahio le olona, tonoiny aminy fiadanana, rehefa tsy mena izy mipody aminao, zany hoe vatanao ihany zany de efa tahianao sy manasoavinao ny vatanao ary. Izay. Rehefa manaratsy olona ianao de ren'Andriamanitra koa ny teninao amin'ny fanaratsy anazy de lasa mamindra foa amin'Andriamanitra. Mitsetsa azy. Eo anao variana eo mijery ny olona iny, ry manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, ka Andriamanitra fa namindra foa satria mafy loatra ny fanenjehanao azy. Tahio izy. De amin'izay mba ho ampatsivin'Andriamanitra azy koa ny fahadisoany hahatonga anazy iny, mba hahatonga anazy mba hiverina sy hibebaka koa. Satria tsy izy no ratsy noho ianao, tsy izy koa no soa noho ianao, fa samy tian'Andriamanitra izao tontolo izao ho vonjena. Tian'Andriamanitra ho vonjena izao tontolo izao. Na ny silamo mpamono olona tiany ho vonjena raha mibebaka. Na ny olon-dratsy fa ratsy fanahy, na le olona zay mety ho tenitenentsika amin'ny telefona rehefa mahasosotra antsika reny ary, tian'Andriamanitra ho vonjena. Na de le namantsika tiatsika kanefa tsy mino an'Andriamanitra koa, tian'Andriamanitra ho vonjena. Tian'Andriamanitra ho vonjena aby. Tsika rehetra zao tsy misy tiany ho very. Hoy izy le ramatoa anankiray zay mpampianatra tany Madagasikara tany. Vavaka izy de zaho izy de tena tsy haiko mihitsy izy fa ty zanako ty izy maditra be mihitsy. Tsy misy olona tia anazy satria maditra bogafy nefa le olona betsaka. Hain'Andriamanitra ihany ho any amin'iny. Zava-dehibe ny hoany hatrany amin'ny andro farany. Imagine amin'ny andro farany izy mibebaka. Ianao mihevitra anazy hoe olo ratsy sy karazany iny. Andriamanitra mamindra fo amin'ny fotoana izay ahafahanao mibabanao fa tsy andry antsika mba vahoana fa tsy vao hibebaka fa zao ora izao de fandrenesanao izao no aoka ho raisina ho tombony. Raisina ho tombony zany ny fanarahana ny Jesosy fa tsy atao hoe faty-antoka. Faty-antoka manko de ny fiheveran'ny olona hoe manara-po amin'ny fiainana de rehefa antsantsa hoe afa-po amin'ny fanaovan-dratsy vao hibebaka, zay vao hanaraka ny Jesosy. De maninona moa raha hoe manara-raotra amin'izao andro zao anaovan-javatsoa
dia ny arahana an'Andriamanitra. Eny to. Saotra toko. Misy fanontaniana pastor. Tsika tia ampitan-dranomasina moa miaina amin'ilay tsy fisiana toby amin'ny quotidien satria ny any Madagasikara misy ny toby tsy voatery hoe toby lehibe no resaka fa toby amina tanàna izay misy fotoana foana isan'andro maraina atoandro hariva. Tsika nefa tsy manana an'izay. Ny fisian'ny toby anefa manampy be amin'ny fitaizana ny mpiandry sy ny mpiomana ao anatin'ny fifohazam-panahy. Manoloana an'izay contexte iainantsika aty ampitan-dranomasina izay pastora, inona no azon'ny mpiandry na azon'ny mpiomana atao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny torimasom-panahy? Saotra tompoko. Ny aty andafy aty dia mampirisika ny tsika mpiandry aty andafy, mampirisika antsika aty ampitan-dranomasina aty zany hanaraka ny na ny fampianarana na ny soratsa-masina izay avoaka ny fiangonantsika. Satria raha ny any Madagasikara zany dia tokony hoe sakafo ny mpiandry, ny olona kristianina tsirairay zany tokony mila sakafo mba hahavelona azy. Dia ny tenin'Andriamanitra sy sakramenta zany. Any Madagasikara tsika feno toby, feno fiangonana. Aty tsika tsy misy. Io no mahatonga ny fiangonana zany na ny fiangonana na ny sampana tokony miorganize mba fotoana iombonam-bavaka. Iombonam-bavaka. Ny samy mpiandry, ny mpiray fiangonana, tsy ny alahady ihany io antsena ny mahatonga ny fiaraha-mivavaka antenantenany ane dia noho ny tsy fisiany, tsy fahampiany ilay hoe alahady. Tokony hitomany ny kristianina hoe afaka fito andro vao hivavaka, tokony hitomany izy tsy ampy zany. Dia tokony mieritreritra zany ny fiangonana ampiany fotoana isam-potoana na ny maraina na ny hariva, ary indrindra tsika aty koa zany tokony hijery amin'ny moyen-tsika ahafahana sy ahazahoana hanana fiangonana. Io zany mila fibebahana be zany ho antsika aty andafy aty satria kristianina be da be tsika anefa tsy manana trano fiangonana antsika. Toby poro io zao zany tokony hisy ho antsika mbola lavitra ezaka be. Be da be zany sakana misy sy karazany zany hoe marisarisa ihany zany tsika amin'le fanaovana le toby. Zany hoe ny mpiandry tsirairay misy moyen hafa na dia tsy ilay ohatrany any Madagasikara azo atao sy ampiarahana ahatonga antsika hifampahery. Satria ny tsirairay mpiandry tsirairay afaka anankiray, ny fiarahan'ny tsirairay maro dia ahafahana mifampahery. Raha tsy manino zany miforse ny vatanao ianao, raha tsy miforse ny vatanao ianao tsy afaka ny handeha hamonjy an'izao fotoana izao. Be da be ny sakana na dia izao fotoana izao fotsiny ary ny mpiandry aty ala Frantsa aty fa plus de 200 mahery na ny kristianina amin'ny fiangonana anankiray fa be da be. Kanefa nahoana tsy tonga ny olona mivavaka, tsy tonga ny olona variana aty ka anjaran'ny sampana fifoazana ny mamangy, anjaran'ny fifoazana manao ny asa izay ampanaoviny anazy na dia tsy afaka manao mamonjy asa-piarezana any amin'ny toby isa-maraina izy. Azony atao ny mamangy tokantrano amin'ny alalan'ny fiangonana, manao programa miaraka amin'ny pastora, andeha mba hamangy tokantrano ray isam-bolana, azon'ny fifoazana ataony izy zany. Sahala amin'ny miaina ny asany any Madagasikara ihany zany. Azon'ny fifoazana atao, azontsika atao ny manao organisation ny fiangonana mandeha mamangy any amin'le trano be antitra reny. Azon'ny sampana ataony zany fa tsika no tsy manao.
tsy voatery hoe tovy tanteraka any kanefa be dia be ny zavatra azo atao aty tsy ataotsika mba misy programa ve tsika ato amin'ny fifoazana hoe handeha hamangy ny tsanobe-antsy indray mandeha sataona ohatsy mba hisirana satria hitako tao amin'ny sekoly misy ny ankizy dia nandeha misy tanora tsy ao anatin'ny sekoly hoe tanora jeune nandeha tany amin'ny mera miteny hoe hamangy ny beantsa dia namangy ny beantsa reo tanora jeune na collégienne zany nandeha tany amin'ny beantsa dia nihiry tany faly ery ny beantsa tsika kristianina milazatsika hoe mivavaka inona ary nataotsika io miankina amintsika zany ny organisationtsika tokony tsy misy sakana iainana lesy plus ianao miasa plus ianao mazoto plus ianao hoavy ny olona tsy anao dia tsy anao iny na inona ny tenin'Andriamanitra teneninao amin'ilay dia fa tsy dairany bala sasy reny avelao any fa nahy no miasa amin'ny fotoanany ho azy fa ho anao zay taitsa afaka manatesa ny namanao ianao andao sika andeha hanao an'izao iainana zany ilay tenin'Andriamanitra na dia ty ampita-dranomasina ty tsika mampahery anao alohan'ny amaranany fotoana vavaka tsika satria anao zay ry Jesosy Kristy tompo amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ka mbola afaka ny teninao afaka ny hain'ny teninao aoka anie mba zay feo avy aminao reny hany no raisinay mba tena hisy fampianaranao raisinay ao amin'ny fiainanay ho ampiarinay ao amin'ny fiainanay fazanao Jesosy io nanome koa nireo mpanomponao nanana eritseritra tsara hisian'izao fotoana izao dia maniry koa zay mba hisiany hafanampo hisiany amelombelona ny avim-panahinay tsirairay avy ahafahany mba hazoto nasa fanompoana ary azafilanao ny fifidiananao anay azafilanao ny sasy-boninahitra zay efa nomaninao anay ry Jesosy tompo mba ho tazominay hatra amin'ny fahafatesana mba ho mpanompo mahatoky hatra amin'ny fahafatesana izay sao dia Jesosy amen. Hira 668. Jesosy tompo kuno lalana fahamarinana